Historiquement, Madagascar et l'Angola ne se sont pas souvent frottés. Sur les 6 confrontations entre les deux équipes, le bilan s'équilibre avec une victoire chacune et 4 matchs nuls, toutes compétitions confondues. La première rencontre entre le Club M, l'ancien nom de Barea, et les Palencas Negras, le 17 août 1990 à Luanda, marque quand même les esprits. Un match qui a lancé l'éclatante victoire de l'équipe nationale malgache lors des 3e Jeux des îles de l'océan Indien, organisés chez elle quelques jours plus tard. Actuellement entraîneur de l'LGCO+, une équipe de l'élite en Pro League malgache, Patrick Ndiambloul, dit Tipé, raconte quelques bribes souvenirs de ce match qui avait suscité la curiosité et l'appréhension des supporters malgaches. Pokolgol samjoa de tao abony iaja sarafa de taty amin'ny gauche Clément de ny récupérateur tam'izany Jean-Paul le sosiny nosy be iny de tao moa ny milieu zany nisy any Claude Kely nisy any atao Ridiba sy ny karazany Michel Charbon milieu Yary Sedra zany daholo ny élément tam'izany fotoana zany. Jean-Paul Razavdalambo, dit Popol, capitaine de l'équipe nationale de l'époque, n'a pas oublié comment le football angolais l'avait surpris. Habitué au jeu lent africain, il était surpris par une équipe qui jouait à la portugaise, selon ses termes. Ny angolais zany tena marina tsy dia nanao ohatran'le fanaon'ny baolina africaine taloha satria ny baolina taloha raha tamin'ny andro nanaovanay zany dia saikasaika le baolina africaine tonga dia le manao lavalava tonga dia mandeha satria na ny antony zareo mana gabarit dia le gabarit ananan'izay no exploiteny fa ny angolais zany tsy dia zay loatra indray izy satria mahatonga an'izay zareo indray tsy dia tena be gabarit ohatran'le salan'ny Afrique de l'Est, Afrique du Sud sy ny karazan'ireny fa manao karazana petit paquet ihany zany taktika netiny dia vu an'izay taktika le izy kely zay dia saika nanao baolina ambanika ny tena zavatra nataony dia ny exploiteny le extrême anankiroa izy satria ohatran'ny fort zara zay point fortny le extrême anankiroa dia reny ny exploiteny dia tsy manao centre aérien izy fa manao en retrait au sol zay presque hoe taktika netiny zareo zany dia zay zany ohatrany hoe hitako somaro azo lazaina hoe la surprise ny tena ihany satria satra le baolina africaine le lavalava ny tena nefa jerena niova le fandehan'le izy dia niezaka ihany moa nitandrina tamin'le fotoana dia mbo sitrapon'ny avy indrindra nandrisy. Pour Madagascar, ce match face à l'Angola n'était pas seulement un match de qualification pour la CAN, c'était aussi un match de préparation pour les Jeux des îles qui devaient débuter quelques jours après à Antananarive pour les protéger de l'entraîneur Maurice Mousse. Et la victoire en terre angolaise a donné un élan pour le Club M pour gagner les Jeux des îles. Dia hanao les Jeux des îles zany tena hita hoe ambony be le moral satria zay moa tao an-tsaina hoe reny ary afrikanina resinao ka zay aty amin'ny océan Indien ve tsy hoe misous-estime zany tamin'izany fa hoe mba ambony le moral entina le hiafika an'izy hoe reny ary atary mafy alina dia rehetra hoe ho mafy noho ireny ny zay zany tonga dia atao an-tsaina hoe tsika tsy maintsy manao ohatran'ireny tany Angola reny dia tsy maintsy miezaka tsika zany voalohany hoe en tant que pays organisateur hoe tsy zay koa moa nefa fenidina satria président natiraka tamin'ireny ny fotoana hoe mila azonareo eto amin'ny tanitsika io dia eo koa moa le motivation hoe mahazo an'izao nareo rehefa maresy hoe misy vola ohatrohatran'izany dia ambony moa le moral dia vu an'izay zavatra moa zany dia hoe zay azahoana maximum ny début zay ny tanjony dia ny tena tadidiko moa zany teo amin'ny éliminatoire tsy dia tadiditiko loatra fa le finale iny ny tena ohatrany mba hoe tadidy tsara hoe. Pour la petite histoire, Madagascar avait démarré timidement la compétition pendant les matchs de poule des Jeux des îles de l'océan Indien de 90. Le Club M avait ensuite survolé la compétition en étrillant les Seychelles par le score de 6-0 en demi-finale et par 5-1 contre l'île Maurice en finale.